Raha hoe tsy zavatra ho mora foana ohatry ny hatramin'ny raha antsika hatramin'izay a feno épreuve a nisy zavatra sarotra be dia be fa nefa nafinaritra foana dia mino za hoe ohatran'izay koa ny ho avintsika rehetra Zitambarako amin'ny avena fa ho anarety ifampizara fitiavane ka rehefa tafaraka antsika anday andohany dia ho averiko aminao zany ry zany ho atao sorona vao andeny ambonin'ny altara tsy nofinofy tsy ny fa tena tantara ka mba hoento manaraka anawe fa tsy masaraka anawe ka mba hoento manaraka anawe fa tsy masaraka anawe raha nanomana n'izao zavatra iainantsika izao tsika dia tena hoe nisy zavatra hita maso fa diso banjana loatra an'izay tsika tao anatin'ilay izy dia natodiky ny tompo tany aminy tsika hoe tsy mila miankina amin'ny zavatra hita maso zany fa tena zava-dehibe ny fiankinana amin'ny tompo dia miankina amin'ilay fahasoavana izay lehibe indrindra. be dia be ny zavatra ny anarantsika fa hitako hoe niaraka ny fampitombotsika tao anatin'ilay izy tombo tiako tenenina hoe ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra fitiavana ny teniny dia mifandraika amin'izay mihitsy ny engagement ny fanaovantsika tamin'ity andro ity hoe tena mahafoy ny aina ho an'ny sakaiza samy conscient sika hoe tsy mora ilay izy fa samy vonina koa anatin'ilay izy hoe hiantehatra amin'ilay olona iray a tiantsika teo ny fitiavana ny ankizy kely a fa teo koa ny fitiavana ny tompo a izay tena nampitambatra antsika dia tsy latsak'izay ihany koa na dia zavatra mety miparaitre hoe tsisy dikany amin'olona dia ilay resaka humour koa tena mitovy dia tsara foana ny fiankinana amin'ny tompo na amin'izao andro izao na amin'ny andro ho avy mety mandalo ny fifaliana mandalo ny fahoriana fa ny tompo eo foana dia ny tompo tsy miala amintsika zany ho ankafizitsika na inona mandalo na inona hidona na inona hitranga amin'ny fiainantsika. dia arak'ilay engagement resahako teo dia tena vonina hiaraka efa mitantana aminao amin'ny androm-piainako rehetra. Bisous.